teny atoerana tamin'ny nanaovana savahan an'ilay ombin'ny député teny Ivoana. Rehefa tonga teny atoerana moa zany za sy ny adjoint au PDS dia ny zavatra tsikaritray voalohany dia nanantona anay ireo avan'ny député nanolotra an'ilay cahier telo. Raha ny zavatra nampianarina anay tany information dia ny cahier fahatelo mipetraka any amin'ny délégué tsy azo kitihana iny fa rehefa manao renouvellement ianao dia mitondra cahier vaovao aterina any amin'ny délégué. Zay zavatra nampianarina dikan'izay aminay ilay izy efa resaka blanchiment indray satria nezana nampidirina ao anatin'io cahier io daholo ireo omby izay tiana ampidirina rehefa inona moa zany ny ampisiana eo amin'ny district. Raha ohatra hoe hoalaina isaky ny hanao renouvellement nareo aka cahier dia ampiditra omby. Teo zahay sy ny adjoint au PDS dia nisava ny cahier ary nahita an'ireto zavatra vitsivitsy reto hoe zavatra tsy nety tao anatin'ny cahier. 224 ny ombin'ny député tao anatin'ny cahier. 7 tamin'ireo omby ireo tsy tao anatin'ny vala. Tsy hita hoe aiza io. Ny mota vavalo omby vavalo nitsofoka fotsiny tamin'ny 2013 io tsy nandalo terabao io tsy nandalo mota tsy nandalo terabao fa tonga dia mota nitsofoka. Mota vavy ray nitsofoka tamin'ny 2014. Ny omby lahy ray nitsofoka 2015. Temboay vavy ray temboay lahy nitsofoka 2015. Ny efatra folo mota lahy nitsofoka 2015 ary ny 12 tamin'ireo omby ireo nitsofoka fotsiny amin'izao tsisy taratasy fanolorana io tsy fantatra hoe omby avy aiza fa avy dia nitsofoka fotsiny amin'ny fomba ahoana moa zany antony tsy hitenenanay hoe tsy nanara-dalàna ny zavatra nataony amin'ilay cahier satria nitsofoka ho azy amin'izao fotsiny le omby ao tsisy fiby io tsy nandalo vétérinaire io ary mbola tsisy cachet-ny délégué le cahier any tsisy cachet-ny fokotany dia manara-dalàna ve zay monsieur le président na dia hoe député aza ve anao dia afaka manao an'izay. Zay zany ny zavatra nisy tamin'io fotoana io ary rehefa hitanay zavatra tsy nisy rehetra tamin'ny cahier dia nivorona eo MC ny ampitsony iny zay nahatonga n'le perquisition nivoaka. Zay zava-misy teto aminay. Tsy nisy tompony tompo. Nalefa aloha le omby 3 nandeha dia rehefa nihita daholo ireo anomalie rehetra sy nahazo rehefa nisy perquisition zany nalefa ny omby 3 dia zay dia nalefa avy any rehefa nahazo taratasy avy any amin'ny monsieur le procureur dia nahoro aby le omby rehetra reo tonga teto akazo aby. Teo amin'izay ny olona nanao anto tamin'ny radio zahay hoe samy mijery omby fa nisy omby nalefa ny élément fahalemana eto akazo aby dia maro amin'izay ireo olona laza fa manana ny ombony. Zahay tsy tonga dia efa namerina ny omby amin'ny tompony fa hoe ataovy mazava avokoa ny taratasinareo rehetra passeport de recherche ny cahier 3 taona lasa. Zay nandesinareo fitsarana any dia fitsarana zany namafididy hoe atrian'ny mara reto fa halatry daholo fa ity ny tena tompony. Tsy nandesy any amin'ny fitsarana fa mbola teo ny confrontation teo ny havan'ny député teo ireo olona very omby. Teo ny havan'ny député. Député en personne ka le omby tao monsieur le président tsy any député rery efa nantsoina izy colonel Rakotoson resaka tamin'ny vantany hoe midina aty ary ianao fa izy tsy nidina aty ireo avan'ny député teo daholo ireo omby ireo tsy any député irery. Ao amin'ny tribunal ny cahier efa nitsiponina tsirairay ireo omby niditra anaty cahier ireo nanomboka teo amin'ny 2013 efa misy omby hita hoe zavatra hitanay tao en 2010 nisy nizazina blanco tena le soratra mihitsy nosina blanco hoe amin'ny arekazy ary ambany ary hoe satria zay ny décortiqué an'le cahier manko ny cahier rehetrarehetra ny décortiqué vane tsy ny any député mara ihany na ny cahier ny maro lahy zany efa théorina vao natao sonia le sonia ny délégué zany zay zany afantarana hoe tsy ny any député rery any any contrôlena fa raha manontany nareo mikasika ny any député 2010 izazy de blanco 2012 à 2014 nisan'le surcharge ny papier amin'ny numéro d'ordre ny collena taratasy efa tsy mety tsony zany 2010 à 2012 tsy nisy sonian'ny tompony monsieur Fokotany na ny comité izay zany tsy nisy soniero 2010 à 2012 eo ambany amin'ny arretage monsieur le président teny teo hoe manana piompiomby ary mahafantatsa an'izay 2015 tsy misy sonian'ny délégué ny bokina omby anaky telo araka fanazavany madame adjointe azy teo hoe ny ray any amin'ny tompony ny ray faharoa any amin'ny président Fokotany ary ny ray fahatelo any amin'ny délégué ny any amin'ny délégué tsy mihetsika mihitsy araka ny lalàna fa raha amboatra anao renouvellement anao dia mamboatra boky vaovao omena ny délégué afana micontrôler hoe firy ny omby tamin'ny 2015 ary firy ny omby tamin'ny 2014
rehefa natao ny famotorana na andritra ny opération ary tamin'ny zeny tongavany élément teny nankanany le troisième cahier fa tsy hoe nalaina le izy mba hanamboarana le bokin'omby ary fanaovana renouvellement zany any amin'ny premier trimestre dia mikasika an'le omby zay ihany 2010 misy le député nanomboka nanana omby niompy omby raika amin'ny telopolo ny omby tamin'izay 2010 dia tamin'ny 2010 io omby raika amin'ny telopolo io tsy misy taratasy tsy misy cahier hoe aiza hoe ohatrany hoe za zao nomeny babako omby dia avy amin'ny babako ty raha ty dia misoratsa hoe 2010 tamin'ny 2009 nefa izy nividy omby 70 misy taratasy io nasehon'olona fianakaviananay hoe rety ny taratasy ny omby 70 le départ fa ny roa amin'ireo omby 70 reo ihany misoratsy anatin'ny cahier ny député 2010 dia misy président koa ohatrany responsable ny élevage misy député zay 2010 à 2011 2010 à 2015 94 ny omby tsy mazava ny fidirany donc fito amby roapolo tamin'ny 2011 telo amby telopolo tamin'ny 2012 sivy tamin'ny 2013 ray tamin'ny 2014 ary enina amby roapolo tamin'ny 2015 tsy mazava zany loa tsisy taratasy le tsy mazava tiako tenenina zany le fidirany tsisy taratasy ary tsy voasoratra hoe avaiza zany le fanontaniana hoe avaiza le tombo efatra amby sivifolo rehetra nadritran'izay fotoana zay 2011 2015 zay fito amby dimampolo ny omby nivoaka tsy mazava tsy misy taratasy koa donc 15 tamin'ny 2011 35 2012 nianan'le cahier zany enina 2013 ray 2014 ray 2015 satria ny cahier 3 dernières années anananay dolo nomenanay avy amin'ny zareo ne nanomeanan'le cahier fa tsy ny savainay tsano na nyvakinay na nomezanan'io dia 2013 député 115 ny omby 2014 154 ary 2015 224 ny omby ny député tsika rehetrarehetra mahafantatry hoe ny omby anankiray asa miteraka tirana le karama fa zay le fanontaniana tao ray aman-dreny hoe le natondra le tirany hoe tsisy taratasy fa raha raisiko ohatra fotsiny any aminay be zao ngamba raha izay no ampiarina tsy tena zato isan-jato sivifolo isan-jato ny piompy a dia nanao an'izay rehefa mamadika cahier tonga dia any daholo karaha zay moa zany hoe tsy haiko hoe flagrant délit aloha dia tsy fantatra ny aminay ihany fa rehefa vita voavadika tsara dia tsy miverana ny délégué dia manao contrôle fotsiny natao ny délégué ny aminay manao contrôle an'ilay zavatra zeny dia ohatr'izay koa ny président fokotany dia mipetraka any amin'le boky any fokotany any délégué dia ny any tompo moa zany le anankiray iny ihany no afaka ivarotana sy anaovana serasera zany dia ny fanontaniana ihany koa zany na zany ny fantanihitra amin'ny fanontaniana amin'izay a hoe fangamo moa tsy contrôle systématique isy ataona ny nataonareo gendarmerie zany na ny plan filaminana amin'ny bokin'ombon'olona zany eto ka ny tamin'ny 2010 tsy izao vao hita le zavatra zay zany voalohany sy ny 2012 sy ny manaraka faharoa am'le résumé ty zany misy le amin'ny teboka fahafito manao hoe rehefa mandeha ny fivirina sy ny confrontation dia misy ny famoana ireo rombo reo araka ny réquisition dia mandeha le anina hoe le voalazanao teo moa zany madama le resaka hoe le daholo ny document ilaina am'le réquisition sy ny namana le confrontation le izy dia mifanontaniako zany hoe document an'iza zany ny confronté natao satria raha fahafantarako azy le document ny député mara aloha zany fa tsy eo satria fa mitazomina dia iza zany sisa le confronté zavatra confrontera zany mo zavatra farafakely ny roa hoe ty anaty dia tsy anao efa anaty satria ahoana ty dia ohatrany fahafantarako azy zany sy efa tsisy tsony aloha le amparti ilany zany raha zay tsy zavatra confrontation natao tsony a efa nazaina ty zay moa zany dia mifasifitaf dia hoe au total dia 203 omby a navoaka sy ny namana zany a dia zay zany mba fanontaniako hoe ahoana zany nataonareo nanao confrontation dia ahoana koa le contrôle systématique nataon'ny tany filaminana zany isasaona zay misoratra anaovana confrontation efa hita hoe zany le soratra tao ao amin'ny comité de compagnie indray angamba aloha manontany zay zareo nanao tanteraka an'le confrontation marika fotsiny anazy isataona fasuivan'le kady ny zavatra anarahana an'le izy hoe manina ny omby aty parti aty misy omby ohatran'izao manina ny parti aty misy accrochage sy ny karazany manina ny faritra sasany misy vol de be foana sanandro sanandro
dia raha manana an'le possibilité zay afanay manao contrôle tsy miandry taona ray manaraka koa fa nampitso indray zay dia afaka manao contrôle ary misy texte milaza an'izay hoe nampitso koa afaka misava ny omby lao niteny ray aman-dreny tao hoe mikasika an'le hoe tsy manambola hividianany tsy niteny an'izay zay fa nanome zao hoe tamin'ny débit zao ny ombiny député zao tamin'ny débit zao zao tamin'ny débit zao zao fa tsy nitena hoe tsy manambola hividianana misy fanontaniana tena nanomboka tagny amin'ny 2002 izy nipetraka tao dia gaga mi zany zay zao hoe 2010 2002 izy nipetraka tao ny andro omby dia gaga zany zay hoe lasa be gnombiny zao fa nangalariny ao alatra be gnomby io zany mametraky fanontaniana hoe tsy manjary marina angamby azy lahy fa nanomboka 2002 tao 2015 zao foagny valabe tao satria sisy agnomby koa za tavela koa 4 moa izy koa zay tsisy fiony eo dia hoe agnomby 300 mahery zany mbola nisy koa ny tonga teo ny any ny zaka fignomby tavela koa anenazy aby koa izy 450 moa tavela ka 420 dia gaga mi zany zao hoe alatra aby zany nipetrahany ngiay koa nandritra ny fotoana marobe igny sesasesa sy aby foagna nenay raha ohatra rehefa andeha opération koa zany dia misy zavatra nasina fanamlaza hoe misy le flagrant ao anatina cadre raha tsy diso ao anatina cadre fanarahana izy raha tsy diso dia zay zany tonga beteny hoe un temps très proche du fait zay zany zavatra anakiray dia voalaza ny lalàna koa amin'ny article 266 de procédure pénale koa fa hoe raha misy zavatra hita ao amin'ilay toerana zay aindisy afana milaza fa mety tafiditra za tsy teny hoe tafiditra fa mety tafiditra amin'ilay resaka anenjehana le olona concerné zany dia tafiditra anatin'ny flagrant délit zay araky ny article 266 de procédure pénale zay ny raha ohatra ino monsieur le juge le tao anatiny misy omby 3 tratra aminao tsy voazavanao le taratasy tsy anaty bokinao le izy misy olo hafa mitondra taratasy milaza fa anazy le izy tsy normal ve nisy olo tena sur place ety rehefa ataony efa naviadina satria ianao aza tsy nahavo justifie moa zany nanamarina fa anao marina le omby misy olona nefa mitondra taratasy zay nge le confrontation misy olona mitondra taratasy manazava fa anazy igny fa hitako azy aloha normal ny omby biby reo apetraka anao forera maharitra io problème manany fiambena azy ny ty ny tany tsy mandry normal angamba fa fahitako azy ny fanapaha-kevitry ny sur place taty hoe reo miteny fa navy zay olona manana taratasy mazava tompony le omby